amintsika lalandavany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny toetra tian'Andriamanitra iaina amin'ino izay no hevitra rehetsika amin'izao fotoam-pivavahana izao ary ekentsika amin'ny izay hita ao amin'ny Lioka toko fahaenina andininy fahaenina amin'ny telopolo mivaky toy izao. Aoka ho mpamindra fo ianareo mba tahaka ny rainareo mpamindra fo. Iaraka sangantsika hideran'Andriamanitra iaraka hamaka ny salamo fahatelo amby zato. Misaora amin'ny Jehovah ry fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaora amin'ny Jehovah ry fanahiko ary aza misadrominao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny helokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavotra ny hainao tsidina ny andavaka, izay manarona famindram-po sy fiantrananao, izay mahavokosoa ny vavanao, ny fahatanoranao mody indray toy ny any voromahery. Jehovah manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra pahoriana. Fa ny famindram-pon'i Jehovah dia hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amin'izay matahotra azy, ary ny fahamarinany miatra amin'ny taranaka. Misaora amin'ny Jehovah ianareo anjely, dia ianareo izay mahery indrindra sady mankatony didiny ary miaino ny feon'ny teniny. Misaora amin'ny Jehovah ary miaramila ny rehetra, dia ny mpanompony izay manao sitrapony. Misaora amin'ny Jehovah ny asany rehetra eran'ny fanjakany. Misaora amin'ny Jehovah ry fanahiko. Amen. Iaraka ataontsika ny firana fanampiny fahafito. Andriamanitra tompo sy mpahary anay eo, midiranao izay no ny soa rehetra nomenao anay.
dia izay fantatray sy izay tsy tsaroana velively koa nefa hivelomana isan'andro. Tamin'ny voalohany dia ny teninao no naharianao ny tany sy ny lanitra. Ny teninao dia mpahary amin'ny voalohany, koa anio amin'izao andro voalohany izao dia tafavory eto anatrehana izahay mba harianao anay indray hitovy endrika amin'ny zanakao. Tompo, efa nampanantenanay ianao, fa tsy hiverina foana aminao ny teninao raha tsy efa vita nanirahanao azy. Koa ankehitriny, tanterao ny asa nanirahanao azy mba hahatonga anay handray ny fahafenoan'i Kristy sy ny fahatanterany fifaliana. Dia rainay sy ankalazany mandrakizay any anaranao no ny asanao sy ny voninahitrao, Ray, Zanaka sy Fanahy Masina. Amen. Afaka mipetraka isika. Mbola ataontsika eo ampipetrahana ihany. Mba azo mba felona ve ty banc be ty tena manahirana be mihitsy mijery azy azafady mba nareo aneriana mba mibosy ty azafady. Izany dia araka hita amin'ny Romanina 12. Mba tolotrareo ny tenanareo fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompompanahy mety ataonareo izany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miovà amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahina no marina. Fa noho ny fahasoavana nomenahy dia izao no lazaiko amin'ny olona rehetra izay eo aminareo. Aza mihevitra noho izay tokony ho heverina, fa mihevera izay honoiny araka ny ohatra ny finoana izay nizaran'Andriamanitra ho anareo avy. Fa toy ny ananantsika zavatra maro momba ny teny iray, nefa tsy mitovy azy izay rehetra momba ny tena, dia toy izany koa isika, na dia maro aza dia teny iray ihany ao amin'i Kristy, ary samy miara-momba ny tena isika rehetra. Ary satria manana fanomezam-pahasoavana samihafa isika, araka ny fahasoavana izay omenantsika. Raha faminaniana dia aoka atao araka ny ohatra ny finoana. Raha fanompona amin'ny fiangonana dia aoka ho amin'ny fanompona. Raha mampianatra dia aoka ho amin'ny fampianarana. Raha mananatra dia aoka ho amin'ny fananarana. Izay manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po. Izay manapaka dia aoka ho amin'ny fahasotoana. Izay mamindra fo dia aoka amin'ny fifaliana. Aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsaram-belatsia, mankalany ratsy, hifikira amin'ny tsara. Aza mety ho resin'ny ratsy ianao, fa reseo amin'ny son'ny ratsy. Eo anatrehan'izany sitrapon'Andriamanitra izany dia matsiaro fa tsy tanteraka isika. Ka andeha isika hanantona ny Tompo ka hifona aminy, andeha isika anaraka an'izao vavaka izao. Indrisy Tompo, Andriamanitra lehibe sy matahotra ianao, mitandrina ny fanekena sy ny famindrapo amin'izay toanao sy mitandrina ny didinao. Efa nanota taminao izahay satria efa niodina ka tsy niaino akory ny feonao mba handeha araka ny lalànao. Tompo, mifona aminao izahay araka ny fahamarinanao rehetra. Aoka ray ionina ny fahatezeranao sy ny fahaviniranao aminay. Ankehitriny dia mitalao aminao izahay, enoy ny fivavakay sy ny fifonanay, ary ampamira-pirato aminay ny tavanao. Tompo, mandrenesa. Tompo, mamelay eloka. Tompo, miainoka miasa. Amen. Mbola fanamafisana an'izany fangatantsika izany dia ataontsika ny firana fanampiny fa 720. Shine.
bebaka marina tokoa isika dia aoka andray ampitiavana sy fifaliana ary fanantenana ny famelan-keloka omeny tompo atsika. Miaraka mitsangana isika. Hoy ny tompo, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany nampaharetako famindrapo anao. Kristy izay tsy nalala ota dia efa nataon'Andriamanitra hamonjy atsika mba ho tonga famarin'Andriamanitra ho aminy koa isika. Voavela ny helontsika noho ny anarany masina. Alleluia. Dia mbola ho ataontsika ny hira misaotra anao zahay iray.
amin'ny olona kasitrahana. Izao tsika afaka mipetraka ny fiangonana. Izao tsika dia tonga amin'ny fiteny amin'ny fotoana hamakina ny tenin'ny soratra masina. Ka eo mpanatolana ireo tompon'andraikitra izay nao an'izany dia ataontsika mihira fa 7:70. Hira fa 7:70 ny 9 voalohany sy fahaefatra. Vavaka isika ry havana, Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, misaotranao zahay amin'izao fotoana izao fa mbola afaka andre ny teninao indray, ny teninao izay teny fiainana fanilon'ny tongotra sy fanavana ny lalanay, ary ny teninao izay ahafahanay miraikitra bebe kokoa mampitombo ny finoanay eo anatrehanao. Ankehitriny ary raha ho vakiana ny teny dia mangataka ny fanainao masina hiasa manan-kera amin'ny sambatan'olona, ka mba ny fanainao masina no anazavany teny aty anatinay, atakaranay ny zava-dalina amin'ny alalan'ny teninao, dia taio ny hamaky ny teny, taio ny hitondra ny teny, ianao ny asa manan-kera. Amin'ny anaranao Jesosy ny anaovana izany vavaka izany, misaotra Tompo. Amen. Hiaraka hamaky ny soratra masina sy hiaino ny tenin'Andriamanitra isika ry havana. Araka izay voasoratra ao amin'ny boky voalohany nosoratan'i Samuela, toko 9:20, andininy 2 ka hatramin'ny 7:20, amin'ny anaran'ny Tompo. Dia niainga i Saoly nidina nankany an'hevitra i Zifa, nitondra 3,000 lahy voafantina tamin'ny Israely anaraka azy hitady an'i Davida any an'hevitra i Zifa, ary nitoby tao amin'ny avoana Akila manandrify ny hevitra teo amoron-dalana izy. Fa Davida kosa nitoetra tany an'hevitra ary hitany fa tonga nanaraka azy tany an'hevitra i Saoly, dia naniraka mpisafy Davida ka fantany fa tonga tao tokoa i Saoly. Dia niainga Davida ka tonga teo amin'ny nitobian'i Saoly, ary hitany Davida izay nandrin'i Saoly sy Abnera zanaky Nera komandiny miaramilany. Fa Saoly nandry teo anatin'ny sehatry sariety sady mitoby manodidina azy ny vahoaka. Ary Davida tamin'ny Ahimeleka Etita sy Abisay zanaky Zeroia rahalahin'i Joaba, iza no hidina hiaraka amiko ho any amin'ny Saoly any an-toby. Dia hoy Abisay, izaho hidina hiaraka aminao. Ary tonga tao ny vahoaka
Davida sy Abisay no nialina. Ary indro Saoly nandry ka natory teo anatin'ny sehatra sariety, ary ny lefiny nitsatoka teo amin'ny tany teo anilan'ny lohany. Fa Abnera sy ny vahoaka nandry nanodidina azy. Ary hoy Abisay tamin'i Davida: efa voahidin'Andriamanitra eo an-tananao ny fahavalonao izao, koa masina ianao. Aoka ho lefoniko indray mandeha monja, ataoko miboroaka amin'ny tany izy, fa tsy hamely azy indroa akory aho. Fa hoy Davida tamin'ny Abisay: aza mamono azy, fa iza no maninditra ny tanany tamin'ny vahoositry Jehova ka tsy nanantsiny? Ary koa Davida: raha velona koa Jehova dia aoka Jehova no hamely azy. Na ho tonga ny androny ka ho faty izy, na hirotsaka ho amin'ny ady izy ka any no hahafaty azy. Sanatria amiko eo anatrehan'i Jehova, raha haninditra ny tanako hamely ny vahoositry Jehova aho. Fa masina ianao, ny lefina eo anilan'ny lohany sy ny tavoara fitondran-drano no alao, dia andeha isika andeha. Dia nalain'i Davida ny lefina sy ny tavoara izay teo anilan'ny lohan'i Saoly, ka dia lasa izy. Ary tsy nisy olona nahita na nahalala na nahatsiaro, fa natory izy rehetra, satria nataon'i Jehova reniky ny torimaso izy. Dia nita nankeny an-dafintsara Davida, ka nijanona teo amin'ny tampony tendrombohitra lavidavitra ihany ny elalelan'izy rotonta. Ary Davida niantso ny olony sy Abnera zanaky Nera hoe: tsy mamaly va ianao ry Abnera? Ary Abnera dia namaly hoe: iza moa ianao no miantso ore eto anatrehan'ny mpanjaka? Ary hoy Davida tamin'ny Abnera: tsy lehilahy mahery va ianao? Ary iza no tahaka anao amin'ny Israely? Ko nahoana ianao tsy miambina ny mpanjaka tomponao? Fa nisy anankiray tamin'ny olona tonga teo hamono ny mpanjaka tomponao. Tsy mety izany nataonao izany. Raha velona koa Jehova dia tokony ho faty ianareo, satria tsy miambina ny tomponareo ilay vahoositry Jehova. Ary izao ange, fa aiza moa ny lefin'ny mpanjaka sy ny tavoara fitondra teo anilan'ny lohany? Ary fantatry Saoly ny feon'i Davida, ka hoy izy: feonao moa izany ry Davida zanako? Ary hoy Davida: feoko tokoa ry mpanjaka tompoko. Ary hoy koa izy: nahoana ny tompoko no manenjika ny mpanompony? Inona no nataoko ary inona ny ratsy amin'ny tanako? Ary ankehitriny masina ianao ry mpanjaka tompoko, mihaino ny tenin'ny mpanomponao. Raha Jehova no nanesika anao hamely ahy, dia aoka handray fanatitra manipofina izy. Fa raha zanak'olona kosa, dia aoka ho voahozona eo anatrehan'i Jehova izy. Satria efa nandroakay androany, tsy hanana anjara amin'ny lova nomen'i Jehova izy, ka nanao hoe mandehana, manompo andriaman-kafa. Koa aza vela ho latsaka amin'ny tany lavitra ny Jehova ny rako, fa ny mpanjakan'i Israely hivoaka nitady parasy iray tahaka ny mpanenjika tsipoy eny an-tendrombohitra. Ary hoy Saoly: efa nanoto aho, miverena ry Davida zanako, fa tsy hanisy ratsy anao aho. Fa soa teo imason'ny haiko androany, fa soa teo imasonao ny haiko androany. Indro efa nanao adala aho ka diso indrindra. Ary Davida namaly hoe: indro ny lefin'ny mpanjaka, koa saovy misy zatovy anankiray makety akazy. Ny lehilahy izay nanoloran'i Jehova anao teo an-tanany androany dia ho valiany araka ny fahitsiany sy ny fahamarinany.
fa tsy nentina niditra ny tanako hamelony voahositry Jehova aho. Amen. Nous continuons la lecture dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 49. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 49. Au nom de Jésus. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Toizatsika nivaky teny araky ny Luka toko fahenina ny fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Kanefa hoy aho aminareo izay miaina, tiava ny fahavalonareo, manaova soa amin'izay mankahala anareo, misaora izay manozona anareo ary mivavao an'izay manisy ratsy anareo. Raha misy mamely ny takolakao iray dia atolory azy koa ny iray. Ary raha misy maka ny lambanao, aza lavinao na dia ny akanjonao azy. Omeo izay rehetra mangataka aminao ary raha misy maka izay anao dia aza mitaky zany aminy. Ary arak'izay tianareo ataon'ny olona aminareo no mba ataovy aminy kosa. Fa raha izay tia anareo ihany no tianareo, inona moa no fankasitrahana ho azonareo? Fa na dia ny mpanota koa aza mba tia izay tia azy. Raha izay manisy soa anareo ihany no asianareo soa, inona moa no fankasitrahana ho azonareo? Fa na dia ny mpanota aza mba manao toy izany koa. Raha mampisambotra amin'izay olona antenainareo fa mbola hanonitra ianareo, inona moa no fankasitrahana ho azonareo? Fa na dia ny mpanota aza mba mampisambotra amin'ny mpanota, andraisany torak'izany indray. Koa tiava ny fahavalonareo ary manaova soa. Dia mampisambora ka aza manantena valina. Dia ho lehibe ny valim-pitianareo ary ho zanaky ny avy indrindra ianareo. Fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Aoka ho mpamindra fo ianareo tahaka ny rainareo izay mpamindra fo. Isaorana ny Tompo noho ny filazantsara. Ataontsika eo ampisanganana ny hira 720 243. True.
voreto koa zay tompo andre ny teninao lay teny fiainana, lay teny mampitombo, lay teny aina ho an'izay mahazo azy. Manokatra ny fonay tokoa zay araka izany hiram-bavaka izany mba hidirana zany teny zany, aniriny zany teny zany, hitombony zany teny zany, ary mangataka ny fanahinao masina ihany koa zay mba hiaro zany teny zay afafy zany, satria fantatray fa le ratsy dia mitsindroka isanandro ny vo zay afafy. Ka naindray zay maheno ny teninao raha tokony hitondra fitombona dia lasa ho fanamelohana anay zany teny renay zany amin'ny andro farany. Ingane tompo na iray tsisy na dia iray aminay aza ho voaheloka noho ny teninao, fa andray fiainana mandrakizay koa mitenena aminay araka ny fombanao tompo. Seigneur, nous voulons vraiment entendre ta parole de vie, ta parole qui est semée dans le cœur de chacun de nous, qu'elle se multiplie grandement pour que cette parole devienne vie. Non pas une parole accusatrice, mais une parole qui nous pousse à aller de l'avant, pour que nous puissions tous grandir à l'image de Jésus-Christ, notre Seigneur. Telle est ta volonté, que nous soyons comme toi, Seigneur, miséricordieux, que nous soyons comme toi, tel père, telle fille, tel père, tel fils. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Afaka mipetaka isika riavana, misaotra ny SVK zay mitarika miandraikitra ny fitampivavahana, nandroso koa ilay lohahevitra avy amin'izy ireo, ny lohahevitra hoe mitoetra tian'Andriamanitra iainan'ny mino. Raha za manokana dia tsy nataoko hoe ny mino le izy, satria ny finoana dia singa anankiray ao amin'ny fiainana kristianina, fa natao hoe mitoetra tian'Andriamanitra iainan'ireo zanany. Ny finoana na dia lehibe azy dia singa iray toy ny fanantenana, toy ny fiadanana, toy ny fitiavana, toy ny faharetana. Karaha hoe mpino mino zay no eritreretintsika hoe tena zava-dehibe na dia lehibe ary izy dia mandringa ny fiainantsika. Fa atao hoe iaina ny zanak'Andriamanitra ka ao anatin'izay zanak'Andriamanitra zay ny finoana, fitiavana, fanantenana, faharetana, famindram-po marobe. Ary hoe aoka ho mpamindra fo ianareo, tahaka ny rainareo zay mpamindra fo. Zay tena tika teny akaiky indrindra amin'ny teny fototra, aoka ho mpamindra fo ianareo, tsy hoe mba ho tahaka, fa tahaka amin'ny rainareo zay mpamindra fo. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ka ny tiako tsipihana zany ary ho tsipihantsika tsirairay avy dia zavatra anankitelo. Le hoe mamindra foa na hoe famindram-poa, dia faharoa hoe zanaky ny avo, dia ny fahatelo hoe tahaka ny rainareo. Comme votre Père, Fils du Très-Haut, miséricorde ou miséricordieux. Dia ny voalohany zany dia hoe tian'Andriamanitra isika, ary zay amin'ny fiangonantsika zany mba hiakatra hitombo. Dieu veut que nous montions d'un cran. Ary zay foana ny resaka hoe ny fiangonantsika tsy mitovy intsony tamintsika tany Grigniance, tany Vilard, fa nampekarin'Andriamanitra zanatohatra ray isika amin'ny lafiny rehetra zany, tsy amin'ny hoe fananana materielina ihany, fa tiany koa isika hitombo amin'ny fiainantsika rehetrarehetra, ara-panahy, vatana, saina zany. Dieu veut que nous montions d'un cran. Dieu veut que nous montions, nous passions à une vitesse supérieure. Raha talohantsika vitesse ohatra 3e, dia tiantsika hiakatra vitesse 4e. Ary le vaky teny teo
araka ny fitarian'ny fanamasina no ahitantsika izany. Tsy mianina intsony amin'ny hoe tsy manam-pahavalo ny kristianina, fa lasa amin'ny dingana hoe tia ny fahavalo. Tena samihafa zay a. Ny tanin'Andriamanitsika hoe aza mitsangako fahavalo, hoe aza miady. Fa izao a ny dingana manaraka indray dia izao hoe raha misy mitsanga fahavalo aminareo, raha misy miady aminareo dia izao tiavo izy. Zany le vitesse supérieure. Nous sommes plus au stade de ne pas haïr quelqu'un, mais nous arrivons au stade de faire même le bien à ceux qui nous haïssent. Tsy mitovy mihitsy zany. Tsy mijanona fotsiny amin'ny hoe tsy mankahala olona. Tena tsara be zany, zany ny teny folo na atsointsika hoe décalogue, 10 commandements. Aza mankahala. Tiava, fa eto a dia ampiakarin'Andriamanitra dingana ambonimbony ray tsika hoe non, tsy vitany hoe tsy mankahala fa tia lay izay mankahala. Ary tsy eo amin'ilay hoe aza manozona, aza manaratsy, aza mifosa, aza mampiely vaovao tsy marina, fa atsonao tonga amin'ny stade ambonimbony hoe misaotra ireo izay manozona, mivavaka ho an'izay manisy ratsy. Le stade tamin'ny voalohany zany tena tsara hoe aza manaratsy olona, aza manozona any amin'ny soratra masina zany be dehibe. Ary raha ohatra ka mbola manao an'izany tsika dia ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Korintianina voalohany toko fahaenina hoe tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Efa tsy zany intsony tsika, efa tsy manao an'izany, tsy manaratsy, tsy mifosa, tsy manenjika, fa atson'Andriamanitra indray hoe ianao raha misy manenjika, ianao raha misy mifosa, ianao raha misy manaratsa, tiavany zany olona zany. C'est le stade d'au-dessus. Ce n'est plus au stade de ne pas dire du mal à quelqu'un, ne pas calomnier, ne pas diffamer. C'est pas pareil, diffamer et calomnier. Diffamer, diffamation, c'est quelque chose qui est vrai, qu'une personne a fait, et on divulgue. Et calomnier, on invente. C'est plus à ce stade-là. Nous sommes appelés à monter d'un cran au point de prier pour ceux qui nous calomnient, pour ceux qui nous diffament, qui font de la diffamation. Miakatra stady. Tsy mijanona intsony amin'ilay hoe tsy mamely tontondro olona, tsy mamelaka tamaina, mamono, mandratra, fa efa tonga amin'le dingana hoe raha misy mamely ny takolakao, omeo azy tio ny anankiray. Il n'est plus question de ne pas frapper quelqu'un, mais nous sommes appelés au stade de si quelqu'un nous frappe sur une joue, on présente aussi l'autre. C'est ça les dingana, les fitombona. Tizakely satria zay nivaky teny tao filazany tsara teo. Omeo zay rehetra mangataka aminao ary raha misy mahakasy dia aza mitaky zany aminy. Ne réclame plus. Ary arak'izay tianareo ataon'ny olona aminareo no mba ataovy aminy koa. Tsara ny hoe mamaly soa ny olona nanao soa, manao valim-babena, hoy ny malagasy, tsy manao menaka ahosibato satria misy olona ataonao soa, fa ratsy no avaliny amin'izany. Tsara ny manao izany, fa eto indray dia hoe omeo zay rehetra mangataka aminao, ary raha misy maka izay ianao dia aza mitaky azy. Fa raha izay manisy soa anareo ihany ny soratra masina no asianareo soa, asiako soa le olona satria nanao soa ahy, inona ny fankasitrahana ho azonareo? Fa na dia ireo tsy kristianina aza, na dia ireo tsy zanak'Andriamanitra azy dia mba manao toy izany koa amin'ny namany. Prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Valim-pity. Eo amin'ilay sokajy eto zany a, izay takian'Andriamanitra iainantsika reto dia isy valim-pity. Ho an'ny olona rehetrarehetra azo fiainana mandrakizay izy, zanak'Andriamanitra izy. Fa ho an'ny olona takiany hisonitra
grade raha zay ny ilazana azy a dia zao omen'andriamanitra valipity récompense particulière re olona reo zay tsy tovy amin'ny olona sarambabe ny kristianina ary zay ny tiany votre récompense sera grande et vous serez fils de très haut du très haut car il est bon pour les ingrats et pour les méchants izay ny hoe mangatahana tamintsika hoe raisy le hoe famindrapo satria eo no lakle ao le hoe tahaka ny rainareo ary eo le hoe zanaky ny avo ianareo dia andehantsika haka n'le tantara zay nyvakina teo hanazavana an'izay afahantsika mandray ny tenin'andriamanitra tamin'ny Samuela voalohany toko fa 9 nyvakina tamintsika teo dia hoe on peut même projeter si tu veux comme ça on a la Bible devant entre nos mains na hita mastika ny andiny voalohany zay tsy voasoratra teo fa vakiko dia hoe tonga tao amin'ny Saoly ny mponiny Zifa satria mialokaloka tany Davida dia nanao tatitra taminy hoe miery ao amin'ny avonany Akila tandrifin'ny faritra lobolobo Davida miery mitsoka miafiny Davida dia nidina nakany andiny faharoa i Saoly mitondra miaramila 3,000 tamin'ny Israely miaramila zay voafantina mba hitady an'i Davida zay le tantara zany David c'est une sorte de chasse à l'homme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les films on traque une personne iry ambanimbany iry dia hoe manao fizaha mizaha parasy mizaha vorona malagasy hoe mizaha hao zavazavana aizany misy azy zay no nataon'ny Paoly ary nitondra izy zany antsoina hoe commando spécial 3000 commandos spécial pour traquer une personne et une personne qui n'a rien fait de mal sauf obéir à la volonté de Dieu. C'est le tatar, 3,000 des élites avec les snipers pour traquer, pour chasser David. Dia tiako apatsahivana antsika zany ny zavatra niseho efa maninona moa i Saoly no manenjika mafy mifofo ny ainy Davida toy izany dia tsotra le izy i Saoly fantatsika hoe iza moa ny mpanjaka voalohany teo amin'ny Israely Saoly dia i Saoly io tamin'ny taona 1040 avant Jésus-Christ zay no izy no premier roi d'Israël ary raha voalaza jerentsika voalaza amin'ny Samuela voalohany toko fa 7:2 dia izao voalaza ary Kisy rainy Samuela zany rainy Saoly zany azafady nananjanaka atao hoe Saoly zay tovolahy sady taviny ny volony dia manteny zany tsy nisy teo amin'ny Israely mihoatra azy tamin'ny hatsaratare ary nanatombo alavana tamin'ny olon-drehetra izy le hitantsika tamin'ny heriny hoe FBI il est grand il est beau il est le plus beau de tous les garçons d'Israël il était tout beau et intelligent satria lasa mpanjaka zay Saoly zay dia nitondra ny vahoakan'Andriamanitra izy nitarika ny vahoakan'Andriamanitra izy nandritry ny fotoana maro fa teo amin'ny fotoana zay nanafiany Filistina ny Israely fantatsika amin'le goavambe le géant de Goliath ny orooro avokoa ny zanak'Israely nanafika amin'ny Filistina nitarihany Goliath dia tamin'io fotoana io haitsika ny tantara fa i Davida no nandresany Goliath ary rehefa nandresany Goliath i Davida dia tonga ny miaramila miaraka amin'ny Saoly miditra amin'ny tanàna dia fantatrareo ny zavatra niseho nitehaka ny vehivavy nandihy chorégraphie andray ny miaramila zany fanao hatramin'izay
miaramila nandresy ny filistina le nampijaly reny tonga saoly ny mpanjaka davida tao anatiny tao dia saoly nanantena hoe izy no teafany vahoaka satria izy mpanjaka dia nefa ny hirahira nataon'ireo vehivavy ny hira sy nandiha tamin'ny feona tonga tapaka sy zava-maneno avy araka amin'ny orkestra zany dia izao hoe saoly nahafaty anarivo fa i davida kosa nahafaty analinalina zay zany ny chorégraphie danse taon'ireo vehivavy mandray ny miaramila avy nanafika nahazo fandresena après la victoire lotika tamin'izay ny fony saoly le hoe tsy pio tsara le hoe famondra-po fa ao amin'io fo io no laklean'ny fiainana tsisy olana mihitsy teo aloha izy ary faly nahita ny hoe resiny davida le goliata fa rehefa nanomboka amin'izay le vahoaka paretiny reto vehivavy reto mitehaka hoe saoly nahafaty arivo et c'est la vérité davida nahafaty analinalina nahatezitra mafy an'ny saoly zany ka ho izy tao akampo c'était pas encore révélé zao hitantsika amin'ny toko fahavalo-ambin'ny folo zao Samuel voalohany toko fahavalo-ambin'ny folo nahatezitra mafy an'ny saoly zany tolokira zany ka ho izy tao akampo alinalina lahy no nomeny an'i davida fa narivo fotsiny kosa nomeny angamba omeny azy koa ny fanjakana tsy hoatsy nanomboka tamin'io andro io dia ratsy fijery tamin'i davida saoly niditra tsikelikely eo amin'izay ary le faharatsiana ny ampitsy dia nidirany fanaratsy izy satria le fony miditra amin'ny fo le izy maloto ny fijery dia le ratsy zay ny spécialité ary io mila mitandrina hoe le fo io miditra olon'Andriamanitra ane zany saoly zany olona voaositra voalaza teo fa tsy niambina ny fony izy ary nisy fiatraikany tamin'ny fijeriny dia tonga ny fanaratsy niditra tao aminy niretirety eran'ny trano izy dia davida mampanompo n'Andriamanitra azy dia mitendry arpa tsy haiko ny ilazana amin'ny arpa amin'ny teny malagasy dia zay no ohatrany hoe niatenuenan'ny saoly zany nanentina nanasitranana azy fa i saoly efa ratsy ny fony ary tsy mifony ihany fa mijeriny an'i davida dia teo dia niamono an'i davida natao natoraky saoly ny lefony indroa fa tsy navoan'i davida dia tsy ho tantaraiko satria mandeha ny fotoana nefa le tantara efa haitsika nefa mahaliana natahotra ny davida saoly satria fantany fa momba azy ny tompo tena hoe matahotra ny davida izy fantany fa momba azy ny tompo tsy hoe matahotra ny davida izy satria davida andeha hamono azy davida hanao ratsy azy davida hanenjika azy tsy tao anatin'ny davida akory ary zany hoe aka fitondrana zany satria Andriamanitra no manome an'izany saingy ny tenany kosa efa nielan'ny tompo zany saoly teo nomboka teo amin'izay dia rehefa miala ny fanan'Andriamanitra dia miditra ny fanaratsy tsy miara-mipetraka mandrakizay reo dia inona ny teti-dratsy nataon'ny saoly dia reo hoe hatramin'izany mananjanaka vavy anankiroa izy dia omeny vadiny davida ny zanany tsy hoe tiany davida dia tiany ovinato fa omeny ny zanany natera no vadiny davida ahafahany mamandrika ny davida mikala no anarany io zazy io omeko vadiny i mikala azoko mamandrika azy ary dia amono ahafaty azy ny filistina isaky ny misy fanafiana nefa isaky ny misy fanafiana ataon'ny filistina dia zao mahery hatrany no ireo filistina ny miaramila ny saoly zay tafian'ny davida ka arakaraky ny nanenjehan'ny saoly azy vao mainka ny nanandazy izy
zay no hitantsika zany eo amin'ny samuel toko 7 zay ny contexte tsara ho fantatsika izy zay ny tantara maninony Saoly no manenjika azy dia iverenantsika amin'izay le ny ao amin'ny toko 420 melohan'ny ty 420 ty hoy ny olon Davida taminy izao no andro no lazain'ny tompo taminao indro atolotra eo an-tananao ny fahavalonao ataonao arak'izay sitrakao dia nitsangany Davida ka nitsaitsaika zany hoe ao amin'ny toko 420 alohan'ity dia efa nisy fotoana azony Davida atao ny namono an Saoly le mifofofofo ny ainy 1 Samuel 24 dia nitsangany Davida tamin'izay dia nitsaitsaika hanapaka ny sisin'akanjon'ny Saoly satria natory Saoly taorianan'izany dia nanenjika ny Davida nefa nieritreriny no nanapahan'le sisin'akanjon'ny Saoly ka hoy izy taminy hoe sanatria amiko eo anatrehan'ny tompo raha anao zany zavatra zany amin'ny tompoko izay voaosotro ny tompo aho ka natsotra ny tanako aminy fa voaosotro ny tompo izy zany hoe efa nisy occasion misy fotoana nahafahan'ny Davida hoe mafy ny manjo azy amin'ny fitaka sy fanenjehan'ny Saoly matory tao Saoly dia io Davida sy ny tafiny mahita azy reny tory dia azy ny vonoana mihitsy fa zao no tao anatin'ny Saoly atao anatin'ny Davida le hoe olon'Andriamanitra araka ny foko satria rehefa nahita an'io dia zay hoe olon'Andriamanitra araka ny foko le teny hoe fo zany le hoe famindrapo zany tena zava-dehibe sanatria amiko eo anatrehan'ny tompo raha anao zany zavatra zany aho voaosotro ny tompo io na dia ratsy aza ny zavatra ataony tsy ano anao izany ary hoy Davida tamin'ny Saoly nahoana ianao no mihaino tenin'olona indro mitady hanisy ratsy ianao Davida zany no feo nandeha mantsy nahoana ianao no mihaino tenin'olona hoe indro mitady hanisy ratsy ianao Davida indro hitan'ny masonao androany ny nanoloran'ny tompo ahy nanoloran'ny tompo anao eo an-tanako tao anjoy saingy miatra anao aho ka hoy aho hoe tsy hanatsotra ny tanako amin'ny tompoko aho fa voaosotro ny tompo izy ary izao koa mba jereo tsara nge ny sisiny akanjonao ivelany fa ety an-tanako koa raha nanapaka ny sisiny akanjonao ivelany aho nefa tsy namono anao dia fantaro ka jereo fa tsy misy faharatsiana na fahadisoana amin'ny tanako ary tsy anota taminao aho nefa ianao kosa dia mihaza ny aiko mba hahazo azy ny tompo no hitsara asy ianao ary ny tompo no hamely anao noho ny amiko fa ny tanako dia tsy mba haninona anao zay ny Samuel voalohany toko 420 dia miverina ato amin'le vakiteny amin'izay tsika hoe dia niaingy Saoly ka tonga teo amin'ny toerana zay nandriny dia niaingy Davida azafady ka tonga teo amin'ny toerana zay nandriny Saoly teo zany efa nisy occasion saika nafahany namono azy fa tsy nanao izy dia nisy occasion fandroandray ty restory i Saoly 5 amin'ny 420 io 5 dia niaingy Davida dia tonga teo amin'izay nandrininy i Saoly tonga teo amin'ny toerana zay nandriny Saoly ary teo koa i Abnera zay commandeny miaramila dia tonga tao amin'ny vahoaka i Davida sy Abisay no ny alina ary indro nandro i Saoly ka natory teo amin'ny kianja fitobi-tsarety ary nylefon'ny Saoly dia teo akaiky ny lohany matory izy zany dia ohatran'ireny miaramila reny dia mibasy eo akaiky eo fa tia indray matory Saoly renoka fa nylefony fitaovam-piadiny eo akaiky ny lohany mitsatoka amin'ny tany ary i Abnera le mpiambina commandant-ny Saoly ao anatin'ireo le élite 3000 militaire soldat reo sy ny vahoaka dia natory manodidina azy dia hoy Abisay tamin'ny Davida Abisay ampisorona fa nanaraka ny Davida efa voatolotro ny tompo eo an-tananao ny fahavalonao zao zay ny conseil zay ny torohevitra hoe io asio amin'izay miangavy anao aho aoka ho le fonoko ray mandeha monja dia vitany aminy tapitra ny tantara
ka ataoko miboraka amin'ny tany ny tsinainy fa tsy hamely azy indroa akory azy fa ndray mipalaka fotsiny dia vita fa hoy davida tamin'ny Abisay aza mamono azy fa iza ny manatsotra ny tanany amin'ny voaositry ny tompoka tsy anatsiny reo amin'ny Davida Saul na dia mifofo ny aina azy avahany foana ny hoe voaositra Andriamanitra no amaly azy fa tsy hamely azy aho izy raha velona koa ny tompo dia aoka ny tompo no amely azy aferan'Andriamanitra zany aoka ny tompo no amely azy na ho tonga ny androny dia ho faty izy na hirotsaka ho amin'ny ady izy ka any no alavo azy fa sanatria ho an'ny Davida no andeha hamaly faty ny voaositr'Andriamanitra zay ny vakiteny voalahatra ho antsika anio sanatria amiko eo anatrehan'ny tompo raha natsotra ny tanako amely ny voaositry ny tompo aho tandremy zany a tsika rehetra reo eo amin'ny fiangonana misy ny te voaositry ny tompo fa raha ny marina isika rehetrarehetra voaositra ny dikany hoe chrétien dia oin dia aza mba mifanaratsy mifamono aleoana ny tompo izany fa miangavy aho i Davida tamin'ny Abisay zany tahaka lefa natao tao aloha alaivo le lefina eo anilan'ny lohany sy misiny fitondran-drano dia alaivo dia andeha isika dia nalain'ny Davida ny lefina sy ny tavoara misy rano le mipetraka teo anolohany Saoly sy ny miaramilan'le elita zany le sniper raiky tory nataon'Andriamanitra restory tao zay voalaza hoe natory mantsy izy rehetra satria nataon'ny tompo reniko ny toromaso ary miantso ny olona sy Abnera le commande ny tafiky Saoly Davida hoe tsy mamaly va ianao ry Abnera dia namaly Abnera hoe iza mo miantsoantso mandreborebo mpanjaka zao mpanjaka matory ve dia miantsoantso dia hoe Davida tamin'ny Abnera tsy lehilahy mahery va ianao ry Abnera iza no tahaka anao amin'ny Israely ko nahoana ianao no tsy miambina ny mpanjaka tomponao jereo hoe aiza ny lefo ny mpanjaka aiza le siny fitondran'ny rano ary hoy koa Davida nahoana ny tompoko no manenjika ny mpanompony inona ny nataoko ary inona ny ratsy amin'ny tanako ary hoy Saoly efa nanota miverena ry Davida zanako fa tsy hanisy ratsy ianao intsony aho fa sarobidy teo masonao ny haiko androany iny rehefa nanao zavatra tsy tampieveranao fandroany ny fonan'ny Saoly teto fa fifonana mbava fotsiny resaka fotsiny ohatry ny mpanao politika kobaka mbava hafa ny tenenina hafa ny ataony Davida nasehony tamin'ny Abnera nasehony tamin'ireo vahoaka ireo hoe tsy mety zao ataony Saoly zao fa nikasy tanana aminy kosa tsy nanao izany izy ary hoy Saoly tamin'ny Davida ho tahinany ianao ry Davida zanako na inona ataonao dia ho totosanao tokoa dia nanohy ny lalany Davida fa i Saoly koa ny todotony verina zany hoe samy nanany lalany ihany izy ny toko fahafito amby roapolo rehefa vita ty tantara anio ty dia voatery nanao asile tany amin'ny Filistina i Davida teo zany efa niaiky Saoly efa nanota aho miverena ary Davida zanako fa tsy hanisy ratsy anao intsony aho tsy hanao Sasalom manao intsony aho sarobidy teo imasinao ny haiko androany indro aho nanao zavatra tsy tampieverana tena diso zay ny vava fa rehefa avy eo Saoly nandeha tamin'ny lalana Davida nandeha tamin'ny lalana dia amin'ny toko fafito amby roapolo andininy voalohany dia zao ny tenin'ny Davida anakapo tena mifony Saoly mbola ho azo ny tanan'ny Saoly ihany aho ndray androany tsy misy maso ahy afa-tsy ny mandositra any amin'ny tanin'ny Filistina etrete le Saoly zany lasa any amin'ny Filistina le fahavalo no miafina
Davidy io satria Saoly tsy maty ahoana moa fiteny malagasy tsy maty voalavo tsy maty voalavo akibo teny mampalahelo nefa dia zao efa tsy maty voalavo akibo izy dia hiara-maty amin'io voalavo io ao akibony ary zany ny zavatra niseho amin'ny toko faraiky amin'ny 30 miady tamin'ny Israely ny Filistina satria fahavalo dia zao manafika foana dia nandositra teo anoloan'ny Filistina ny lehilahy ny Israely rehetra miapatrapatra ny fatany teny an-tendrombohitra dia hoy Saoly tamin'ny mpitondra ny fiadiana tsy hay ny sabatra ao ka tsatoy ia miboroka aho fa ndrao avy reny Filistina reny ka ataony fiomezana dia tsy nety le mpitondra fiadian'ny Saoly fa natahotra loatra dia nalain'ny Saoly ny sabatra ka nianjerany dia niara-maty androtra izay ihany Saoly sy ny zanany telo lahy Jonatana, Abinadaba, Malkiso sy ireo mpitondra ny fiadiana zay no zaka hoe misy fotoana ary mitodika amintsika tsirairay zany misy fotoana ahafahantsika mitodika amin'Andriamanitra ahafahantsika manova ny fiainantsika ahafahantsika mandray le famindram-pona ataon'Andriamanitra dia raha miziriziry ihany tsika tsy maty voalavo akibo ihany tsika dia zao hiara-maty amintsika io voalavo dia izay no nataon'ny Saoly le sabany moa nanodrorany kibony dia maty izy ary tsy izy rery fa ny zanany telo lahy noho ny fiziriziriny Davida le olona araky ny fon'Andriamanitra no jerentsika dia tsy iza fa le tandindon'ny Kristy le hoe famindram-po efa lazaiko tany aloha tany hoe i Saoly olom-boafidin'Andriamanitra olom-boahozitra fa rehefa naloto ny fony dia niditra tao ilay ratsy Davida indray olona araky ny fon'Andriamanitra zany hoe le fon'Andriamanitra mihitsy no nafindra ny taon'i Davida zay amin'ny teny malagasy hoe famindram-po ary zay no nahatonga azy iza teo amintsika no anao tahaka ny Davida hoe misy olona mifofo anao mitraqué moindre fait et geste mpanjaka nefa io fa tena mitsoratra amin'ny farany izy satria nahoana satria ve Davida matanjaka satria ve Davida FBI tsia ny fon'Andriamanitra no nataony tao ary izay fon'Andriamanitra mibaiko ny fiainany izay no mahatonga azy manavaka hoe ny zavatra tsy mety ataon'ny Saoly c'est ce que Saul a fait et ce que Saul est samy hafa mantsy zany misy zavatra ratsy ataon'ny olona fa le olona hafa ce que la personne est et ce que la personne fait là David il sait faire la différence Vozitr'Andriamanitra iny il est consacré mais il fait du mal dia tsy namaly an'i Davida araky ny nataony izy tsy namaly an'i Saoly araky ny nataony izy zay le salamo 3 mivakitsika teo hoe Andriamanitra tsy mamaly atsika araky ny nataotsika fa zanantsika nefa misy fetrany zanaky ny avo isika sao dia mieritreritsika hoe mbola anana fotoana rapitso e dia hijanona hifikitra foana anao tahaka ny Saoly tsy maintsy misy farany zavatra rehetra izany tsy nanoka fa misy fetim-potoana hoe il y a le point de non retour ary tahaka ny Saoly dia zao izy ny zanany ny miaramilana ny vahoaka no miarany didonya sy ny tsy fiverenana zay ny an'i Saoly fa Davida le tandindon'i Kristy le olona araky ny fon'Andriamanitra nomeny fony dia natsoy ho zanaky ny avo dia matsy hoe miakatra dingana ambony indray tsika tsy hoe manao ratsy ny hoe aza manao ratsy aza manao an'izao fa zao hoe raha misy manao ratsy aza dia valio soa izy amintsika no aniry izany omeny ny tompo hoe
ho zanaky ny avy indrindra fantatsika davida rehefa avy eo maty saoly izy ny lasa mpanjaka ny tarika ny vahoakan'andriamanitra marina teo amin'ny fiainany nisy zavatra tsy nety fa nitodika foana tamin'andriamanitra izy amin'ny zavatra rehetra zay ataony nantany foana an'andriamanitra izy amin'ny zavatra rehetra hitarian'ny vahoakany isika izao koa no olona tian'andriamanitra amin'izay hoe famindrapo zay famindrapo mantsy araka ny natao teo dia nendray hoe famindrapo dia na mety ataony saoly na tsy mety davida tsy namaly faty fa nampisehoany any abnera nampisehoany miaramila nampisehoany vahoaka hoe tsy mety ny ataony saoly ary saoly ny fona fa teo amolotra fotsiny dia zay ny vokany teo amin'ny fiainany ajanontsika ny tantara ratsy iny satria tsy zay no tiana atongavana fa ny tiana atongavana dia hoe ny toetra araky ny loahevitra hoe ny toetra tian'andriamanitra iaina ny zanany aoka ho mpamindra fo ianareo tahaka ny rainareo zay mpamindra fo zay no zavatra fikiro le tantara ratsy teo efa vity iny ny aztsika atao dia tsy mampiatra n'izany amin'ny fiainatsika fa zavatra takiny tompo dia hoe ho tonga olona araka ny fony isika ho mpamindra fo tsy mamaly ratsy ny ratsy misaotra raha misy manao ratsy araky ny vakiteny zay nyvakiana tamintsika to hoe tiava ny fahavalinareo manaova soa amin'izay manka halanareo misaora fahaza manozina mivavao an'izay manisy ratsy ary raha mamely ny takolakao iray dia atolory azy koa ny ray hafa ary arak'izay tianareo ataon'ny olona aminareo no mba hataovy aminy kosa fa raha zay tianareo ihany no tianareo inona moa ny fankasitrahana ho azonareo ho amin'izany tiava ny fahavalinareo ary manaova soa dia mampisambora azy ka aza manantena valiny dia ho lehibe ny valim-piti anareo eto ny soratra masina amin'ny teny an'izany hoe valim-piti rehefa miakatra cran anankiray tsika ka miezaka manatanteraka an'izany dia omen'andriamanitra valim-piti zanako ny avo ianareo ho voninahitra andriamanitra irery ihany amen.
Isika izay avy niaino sy nandray ny teny somafaly avy amin'ny Kristy dia samy manambara ny finoantsika izay resantsika amin'ny fiangonana manerana n'izao tontolo izao. Iaraka isangana isika ny eo amin'ny fanekam-pinoana. Mino an'Andriamanitra Ray Sotoa, mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalahy teo anatintsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijara napaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka ho fan'Andriamanitra Ray Sotoa, avy amin'ny haviany ny tsara ny velona sy ny maty. Mino fanahy masina aho, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiangonana masina, ny famelan-keloka, fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Miara-mipetraka isika. Izao dia tonga ny filazandrana-piangonana isika eto. Faly miarabantsika indray amin'izao alahady izao. Misaotra ny Taty Joseline raha manatsotsika nitarika antsika tamin'ny fitaovavahana ary ny pasteur Jeannot izay nitondra ny hafatra ho antsika. Misaotra ihany koa andro izay nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao. Raha misy amintsika no sambany vao tonga eto amin'ny tafo ex Marseille dia ngaviana mba hitsangana mba ho arabain'ny fiangonana izy. Dia faly miarabanao tompoko ny fiangonana eto a Marseille. Raha mandalo ianao na mitoetra dia ny tompo any ombanao amin'ny zavatra rehetrarehetra izay kasainao atao. Dia ny ekipa ny komision anakeo anantona anao raha fa avy vita izao fitopovavahana izao. Sotra tompoko. Toy izao indray ny fandaharam-potoanantsika manaraka. Le 20 androany hariva zany, androany après-midi, ny fivorian'ny komity izay tanterahana amin'ny roa tolakandro ao amin'ny salle des fêtes. Amin'ny 26 février dia ny sampanatily dia faly manasa antsika mianakavy hanatrika ny LDF an'izy ireo. Ny sampanatily dia nandefa lettre toy izao. Ny sampanatily dia faly manasa antsika rehetra mpianakavy ny fonona amin'ny LDF izay karakarain'izy ireo ny asabotsy 26 février izao manomboka amin'ny 17h ariva izay atao eo amin'ny salle des fêtes Vialara. Toy izao ny mombamomban'izany. Misy ny animation musicale sy ny scène ouverte ka hanasana antsika sampana rehetra
sy ny zanaky ny fiangonana rehetra andray anjara. Misy ny tombola izay ahazona lot, vélo, appareil ménager, repas pour 2 personnes sy ny lot maro tsy voatanisa izay 5 € ny ticket. Misy ny vary amin'anana sy saosisy izay atolotra izy ireo ampitiavana ho antsika, mariky ny fifalipony. Afaka manome izay fotsika isika arak'izay vokatry ny fotsika. Izany no atao dia mba hoentina hividanana tanty ho an'ireo zanatsika ampiasaina rehefa milasy na manao sortie, dia misaotra antsika rehetra sahady tompoko. Raha mila fanazavana, fanampiana dia ireto numéro azo antsoina na koa afaka manantona ny mpiandraikitra sy ny bureau avy hatrany. Numéro zany dia io amin'ny flyer io. Misaotra tompoko. Ny 27 février dia ho tanterahana ny assemblée générale izay hanolorana ny bilan financier et moral ny fiangonana. Ny fitaovam-pivavahana dia atomboka amin'ny 10 ora ary hanasana antsika rehetra mpandray satria zava-dehibe amin'ny fiainam-piangonana. Ny 6 mars dia misy ny formation permanente. Ny 13 mars dia ho tanterahantsika ny LDF voalohan'ny fiangonana. Mbola entina eto amintsika moa ny andininy rehetra ary manantena antsika rehetra andray anjara amin'izany sady hitondra mambavaka ny fotoana io. Ny fanajana ireo fepetra rehetra momba fivoriana amin'ny valanaretina Covid-19 dia mitohy hatrany. Ny fisoratana anarana, ny fanajana ny carré familial, ny fitondrana ny masika sy ny fanasana tanana eny ampidirana. Ny fiampitana ny fitaovam-pivavahana amin'ny Facebook sy ny Zoom ary koa ny YouTube dia mbola mitohy hatrany. Ny fianarana soratra masina pazapa biblika dia isaky ny zoma hariva amin'ny 7 ora alina ka hatramin'ny 7 ora alina sasany. Ny sekoly alahady sy ny katekomena dia mianatra isaky ny alahady maraina manomboka amin'ny 7 eto Vialara. Ny fitaom-pifoazana dia isaky ny asabotsy maraina amin'ny 7 ora sasany maraina ka hatramin'ny 10 ora sasany dia hanasana antsika fiangonana. Ny asa fanatsarana fiangonana izay anatenana ny rehetra afaka mifanome tanana amin'izany dia isaky ny asabotsy manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 4 ora hariva. Ny groupe C sy D no miasa mandritra ny volana février ary amin'ny sabotsy zao dia anjaran'ny tily no manadio ny trano fiangonana. Vaovao amin'ny sampana. Ny sampana sekolelady Fatsatsa. Le Seigneur a dit: oui, tu es précieux à mes yeux, tu as de la valeur pour moi et je t'aime. Le Sekoulelaad Fatsatsa vous invite à participer à une journée récréative le samedi 26 mars à Monteux. Au programme, le matin, une chasse au trésor et l'après-midi, une animation organisée par tous les enfants. Le repas sera tiré du sac, une tirelire sera mise en place. Venez nombreux avec vos amis et familles. Le bureau, Sekoulelaad Fatsatsa. Cœur uni. Mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova fa mipotsaka aminao. Ry havana, io ny lohevitra hitondrana ny Cœur uni 2020-2022 lasikira faha 40 sady koa ankalazana ny faha-telopolo taonany AMF izay atao ny 26 ka hatramin'ny 29 mai 2022 ho avy izao ao Avignon. Toy izao manaraka izao ny andinindininy momba ny sy ny fisotran'izany. Fisoratana anarana. Efa misokatra ny alatsinainy 25 janvier 2022 ary farana ny alahady 30 mars 2022. Ao aorianany 30 mars dia tsy azo atao intsony ny manova ny isan'ny mpandray anjara fa azo atao kosa ny manova anarana. Sarandasy. Pension complète, misakafo sy matory. Lehibe 170 €, ny ankizy 105 €, ny ankizy famille nombreuse moins 25%. Sarandasy 3 andro
sarandasy efatrandro zay, tia indray sarandasy 3 andro zafady tompoko. Lehibe 165 €, ny acquise 100 €, acquise famille nombreuse moins 25%. Fanamarihana, ny acquise 3 ka hatramin'ny 12 taona no mandoa sarandasy, tsy mandoa ireo latsaky ny 3 taona ary miray sakafo sy fandriana amin'ny ray aman-dreniny. Ny acquise famille nombreuse, acquise 3 farafahakeliny. Noho ny ameana ara-pahasalamana dia oferana ho 400 farafabetsany ny isan'ny kôrista afaka mandray anjara. Manaraka izay fepetra ara-pahasalamana manakery amin'ny fotoana ny cœur uni, passe vaccinal, distanciation, etc. Ny ivony lazy dia ny antsampiderana lehibe, concert de louange, izay ho tanterahan'ny mpihira 400 any AMF FPMA ny asabotsy 28 mai ariva ao amin'ny salle Le Bosphore Avignon ary anasana vahoaka an'Andriamanitra manontolo eto amin'ny faritany. Iangaviana isika izay maniry isoratra anarana sy mila fanampifazavana anontany ny birao amafy. Mangataka atsika mba samy mitondra mambavaka izao hetsika lehibe izao ary koa ny asa rehetra. Ankino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay kasainao, ho abolana toko 1:7. Ho an'Andriamanitra ilay tompony asa ireriany ny voninahitra. Ao aorianan'izao fotoana annonce zao dia omena fitenenana ny président ny amafy. STK Fatsats, au bureau régional FPMA Fatsats, au comité régional FPMA Fatsats, à tous les paroissiens de la FPMA Fatsats, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Romains 12, chapitre 12, verset 5. Chers frères et sœurs en Christ, au nom de la STK FPMA Fatsats, comme présenté au dernier synode régional, c'est dans la joie de notre Seigneur que nous venons vers vous concernant l'ouverture des commandes du Golden Book STK Fatsats. Qu'est-ce que le Golden Book STK Fatsats? C'est le grand livre d'or de la STK Sud-Est qui vient présenter l'ensemble de la STK FPMA Fatsats, nos différents projets régionaux, ainsi que les plus de sa région, qui ont répondu à l'appel à volontaires. C'est l'occasion de découvrir ce que fait la STK régionale et de découvrir tous les jeunes de la région. À quoi ressemble ce Golden Book? C'est un grand livre d'environ 50 pages de qualité professionnelle qui contient tous les jeunes de la région. Un exemplaire du Golden Book est déjà présent dans chacune de nos paroisses. Vous pouvez vous adresser à votre président STK local pour le voir. Comment commander un Golden Book? Vous pouvez passer commande auprès de votre président STK local. L'ensemble des Golden Books de chaque paroisse sera livré à l'adresse du président STK local d'ici fin avril. Je dois commander bientôt. Oui, les commandes ne sont ouvertes que jusqu'au 20 mars au prix de 20 € le livre. Par ailleurs, l'ensemble de l'argent récolté servira à financer les activités de la STK régionale, RSTK, accompagnement des STK locales, contribution au poste du pasteur, maintien régional, etc. Comme cela a été déjà fait dans certaines paroisses, vous pouvez intégrer cette news si vous le souhaitez dans vos annonces. Nous restons donc à votre disposition pour toute information supplémentaire. Un grand merci pour votre soutien et que Christ continue d'abonder sur notre section des jeunes. Soyez bénis, à très vite. Au nom de la STK FPMA Fatsats, le président Dominique Rafid-Narif. Filazana Manzou. Solange Sidona Ranevso, sy ny zanany Samantha, Sirina ary Stéphane dia namoy ny renibeany tompoko vavy Robert.
Ny fandevenana dia afa notanterahana tamin'ny 18 février tany Tanindrazana. Ny famangina dia ho tanterahana, ny famanginan'izy ireo dia ho tanterahana amin'ny fotoana manaraka izay ho lazaina amintsika eto ihany. Fisaorana. Izay fianakaviana Rakotoarivony Kristian sy Lalao Mianakavy dia manao etona ny fisaorana sy fanankan-telemana ny mpitandrina sy ny fiangonana manontolo noho ny fampaherezana sy fitrotronam-bavaka izay nataonareo anay tamin'ny fahalasana ny zokinay vavy ho any amin'ny ray. No tanterahanareo tokoa ny tenin'Andriamanitra manao hoe miara ory amin'izay ory ary miara mifaly amin'izay mifaly. Koa dia atolotray anareo ny saotra tompoko ary ny dera sy ny voninahitra kosa dia ho an'Andriamanitra raintsika. Andriamanitra ny fiadanana ne hamaly fitsia anareo sy hanonitra ny laninareo rehetra. Mankasitraka tompoko Christian sy Lalao. Lettre de remerciement de la famille Bakara. Ho an'ny pasteur André Nandrasana Zanosy sy ny fiangonana FPMA ex-Marseille. Marie Bakary, Laurent Bakary, Gervais Randrianarsou. Izay zaza navelan'ny tompoko vavy Jacqueline Bakary Razavindrakala dia maneho etona ny fisaorana sy fankatalemana feno anareo piray Tanindrazana, piray fiaviana, mpiara-mivavaka noho ny fanotronanareo anay tamin'ny fahoriana ny anjady taminay. Maivana ny fahoriana satria niaraka taminay ianareo. Tsy rery izahay fa teo ianareo solondray aman-dreny, zoky, zandry ary ray aman-dreny ampanahy. Totosany adidy ary tsy nitsangamenatra izahay. Mankasitraka tompoko ary Andriamanitra tompo ny aina hamaly fitianareo ary hanome anareo ny fiadanany. Amin'ny anaran'ny fianakaviana manontolo misaotra tompoko. Ny banque alimentaire dia misokatra trany ho atsika izay mila fanampiana izay hitantsika atsy amin'ny salikate ary raisina tanandrora izay maniry anoana izany. Ny rakitra izay azontsika tamin'ny 13 février 2020 dia toy izao. Rakitra 397,10 €, ny ezaka trano 317,90 €, ny adidy 15 €. Ny équipe finance dia vonina trany andray ny voalohamboakatra etsy aoriana. Izay indray ary tompoko ny vaovao azo omenantsika eto amin'ny tafontsika amin'ity andro ity, ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ary ho amintsika kosa ny fiadanana. Mirary atsika herinandro sambatra. Misaotra tompoko. Dia ampifaliana trany liavana no hiarabanantsika andray fitenenana kely fotsiny ho fanampin'le vaovao efa voalaza teo. Ireo sarandasy izay voatonona teo 170 € ohatra ho an'ny olon-dehibe dia azo alohin'ny telo 60 €, 55 € ary 50 € amin'ny 20 février, 15 mars ary 23 avril. Izay moa no fandaminan'ny mpikarakarany keriny dia izay no atolotra antsika aloha. Raha ho an'ny ankizy ndraiky kosa dia 45 €, 35 € ary 20 €. Raha ohatra izany ka maka ny sarandasy efatrandro isika. Ho fanampanazavana zany dia afaka manantona ny tenako ary ny GT amonjy ny lasy moa dia tsy natokana fotsiny ihany ho an'ny antoko-pihira le izy fa ho an'ny daholobe mpiara-mivavaka. Ny olona voatondro andray ny vola sy ny fisoratana anarana dia Ramatoa Noelso Ravelon-Janahary, tsy eto izy moa fa ialatsiny. Ny
numéro azahoana azy dia ny 0620 13 33 91. Mazava ho azy moa zany fa ny vola izay andaovana ny sarandasy dia avy amin'ny alalan'ny fiangonana, zany hoe manangona ny vola ny antoko-pihira eto ny tafo dia atolotra ny fiangonana izay mandefa azy any amin'ny AMF national mpikarakara ny Curie. Izay any angamba tompoko no azoko lazaina aloha ny anio, fa hiezaka izahay ny anome fameno-panazavana amin'ny fisoratana anarana sy ny fandoavana ny vola ao aoriana, ary ny concert izay ho ataon'ny antoko-pihira manontolo dia ny 28 manomboka amin'ny 4 ora, zany hoe ny asabotsy amin'ny 4 ora ao Avignon. Dia misaotra indrindra tompoko ny aino hatramin'ny farany ary ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery. Misaotra tompoko. Mbola hiaraka hivavaka tsika tompoko. Mbola misaotra anao zay Jesosy satria nomenao zao trano zao. Misaotra anao zay satria ianao tompo no nanome anay izany, ary ianao no mbola hitarika anay amin'izany zavatra rehetrarehetra izay miandry anay eto. Tompo, ianao no mahita sy mahafantatra ny dépense rehetrarehetra, ny zavatra rehetrarehetra irinay, ny fonay amin'ity trano ity. Tiana hiapetraka eo am-pelantananao daholo zany projet rehetrarehetra zany, satria projet tsara tokoa zany Jesosy. Ianao tompo no hanome fahendrena, ianao no hanome hery, ianao no hanome tanana, ianao no hanome ny zavatra rehetrarehetra izay ilainay amin'izany. Ary isaoranay anao sahady fa miasa ianao raha eo, ary matoky anao zay fa aneo zavatra tsara tsara izay tsy eritreretin'ny sainay tokoa, fa tsara mihoatra lavitra izany eritreretinay ianao. Dia ho anao rery ny voninahitra, ho anao rery ny dera sy ny haja, misaotra raha eo. Amen. Sika dia tonga amin'ny fotoana hanomezana ny fanatitra. Ny hira fa 700 no hirantsika amin'izany.
miaraka sangantsika hanolotra ny fanatitra. Izao dia tonga amin'ny vavaka fisaorana sy fangatana isika. Araka ivavaka isika tompoko. Andriamanitra, misaotra anao zahay fa mbola sitraka ao ny nahafahanay niara-ny ombavaka teto. Misaotra tamin'ny teninao masina izay nomenao ampahery sy hamelona ny fanahinay. Misaotra tamin'ny mpanomponao izay nirahinao nizary izany taminay. Ary mbola mangataka aminao hatrany izahay ry Tompo, mba hitarihanao anay hankatoy ny sitrakao, ka hitandremanay ny didinao eo amin'ny fiainanay, eo amin'ny fianaranay, ny asanay fa indrindra amin'ny asa fanomponanao. Dia mangataka ny fitantananao, ny herinandro vaovao koa Tompo, ho mba ao amin'ny fitahinao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Tonga eo amin'ny famaranana fotoantsika izao. Alohany ametrahanay mandeha ny tandrina ny afatra sy tsodrano dia ataontsika eo am-pitsanganana ny firana fanampiny fa 7:30 ny andinin'ny voalohany, ary eo aorian'ny tsodrano ny andinin'ny faharoa. Miaraka mitsangana isika. Zao no afatra ho antsika arak'izay vakiteny salamo voalahatra ho antsika anio, tsy mba manao antsika araky ny fahotantsika ny tompo na mamaly antsika araky ny helokintsika, fa tahaky ny avo ny lanitra ambonin'ny tany
no abeny ny famindrapony amin'izay matahotra azy. Tahaka ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefana no alavitry ny anesorany ny fahotantsika amintsika. Tahaka ny fiantrany ray ny zanany no fiantrany tompo izay matahotra azy. Noho izany aoka ho tahaka ny raintsika isika mamindra fo. Le Seigneur ne tient pas compte de nos péchés. Il ne nous punit pas comme nous le méritons. Son amour pour ceux qui le respectent est immense, immense comme le ciel au-dessus de la terre. Comme le soleil levant est loin du soleil couchant, il met nos fautes très loin de nous. Comme un père aime ses enfants, notre Seigneur aime avec tendresse celles ou ceux qui le respectent. Soyons donc miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. Raisoarany Sodrany tononin amin'ny anaran'ny tompo. Ny fitiavan'ny tompo zay hatrizay komandrak'izay any ho amin'ireo olona manaja azy ary ny fahamarinany hiatra amin'ny taranaka faramanjimby izay mitandro ny fanekempihavanany ka mahatsiaro anatanteraka ny didiny. L'amour du Seigneur dure depuis toujours et durera toujours pour celles et ceux qui le respectent. Le Seigneur reste sans cesse fidèle pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et pensent à faire ce qu'il commande. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompony tompo.